Tamin'ny faran'ny taonjato faha 15, nisy lehilahy iray nanome hery fahamarinan'ny toerana ho an'ny fanjakana i Railay Arivony. Tao amin'ny taranany dia nisy zanaka iray niseho no endry sy nataoko tena. Rajoelina no anarany. Lehilahy be herim-po izy. Ary nandray anjara tamin'ny ady nanohitra ny tany Betsiboka. Noho izany herim-po izany dia nomena voninahitra manokana izy. Ary natsangana ho laharana faha 13. Nefa tonga tapoka ny fahafatesan'ny Mariavelo na Ramariavelo. Rahalahy ny voatendry andimbiny rainy. Ary teo, toy ny tsy ampy ny loza dia nitsiry tao am-pony ny fialonana sy ny fandriana hitondra ny fahefana. Nahita ny rainy sy ny rahalahiny mipetraka amin'ny seza fiandrianana, miome ampitiavana. Fa izy kosa tao ambadik'ilay ery tao, nijery tamin'ny mason'ny fialonana sy ny indrisy fa resin'ny faniriana sy ny fitiavan-tena izy, ka nivarotra volamena tamin'ny anglisy. Nanao fifanarahana miafina tamin'ny Abraham Kingdom izy. Dia ho setrin'izay dia omeny Rajoelina bany harena kibon'ny tany ry zareo. Anantenainy hanampy azy ho lasa praiminisitra ilay anglisy. Nalala ny zavatra rehetra nefa Rainay Arivony taona fohy tao aorian'izay. Ny 7 Aogositra 1790 ka nosambory ny Rajoelina loahina ilay anglisy. Ary Rajoelina kosa dia voaheloka ho faty. Izany nefa dia novaina ho fanagadrana mandra-pahafaty. Taona vitsy tateo aoriana rehefa very fahefana ny rainy dia navototra izy. Niverina teny Antananarivo saingy tsy nisy fahefana intsony. Tsy nisy lova ary tsy nisy anarana noentina intsony tao anatin'ny testamenta. Ilay zanaka nianteran'ny rainy indrindra no lasa namadika azy indray. Ary ny tantarany dia mampatsiahy antsika fa tsy ny fahaizana no mahalehilahy, fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahamarinana amin'ny soatoavina no tena mahaolona. Ny tantara hoy isika tsy mitsara fa mampianatra.